ity mba misy observation kely nataoko a ny amin'ny tantara vitsivitsy ao anatin'ny testamenta taloha. I David aloha zany tamin'ny nandreseny any Goliata. Oui, raha jerena le izy de hoe fahagagana, ary fahagagana tokoa ny nandreseny David any Goliata. Kanefa rehefa tomorona ao akaiky le fahagagana azo azavaina. I Goliata nandeha tamin'ny halebeny sy ny tanjana ary natoko tena hoe intouchable satria matanjaka izy. Ary zany tsy azo edikevitra natonga azy saha mihitsy ny teny hoe manatona zay saha. Fa ny problema rehefa ny olona natoko tena ohatr'izay ary tena ao anatin'ny heriny dia izay indrindra no source de faiblesse. Averiko, ny olona rehefa tena ao anatin'ny hery sy ny tanjana faratapony ary tena matoky an'izany dia eo indrindra no manomboka ny source de faiblesse. Oabolana toko 7:7-20 dia miteny hoe ny teny maro tsy ilaozany ota ary zay mahatandro na ny lelany na ny molony dia olona hendry. Arrogant be Goliata. Ary zay arroganceny zay ny tsy napozany fa namoha sy nanaitra ny hambopo na olona faran'izay kely indrindra de Davida zany. Ary rehefa natao ny adin'izy roa lahy, symbolika be izy i Goliata tonga miaraka amin'ny heriny de tonga de mitratrevatreva. I Davida ao anatin'ny fahakelezany dia vato kolonjy kely no nalaony amin'ny pilitra dia iny no teo amin'ny tapik'andrany. Mba saratsena ge hoe le Goliata ao anatin'le armurany hoe tena armé jusqu'aux dents. Donc zany tena hoe tsy sirika. Kanefa eo indrindra manoloana nazy matanjaka armé jusqu'aux dents zay dia ny frappe na ny attaque ny Davida dia chirurgicale. Ina le attaque frappe chirurgicale, chirurgicale zany de précis, tsy mandeha anjoanjony fa afaka miandinika tsara hoe aiza ny partie azoko amelezana azy. Raha jerena zany ny description ny Goliata de hoe zavatra kely fotsiny teo amin'ny andriny nefa ampy nampidaraboka azy. Sary le izy de ohatr'izay koa le hoe ny olona mieritreritra ny tenany homanamizy azy ary arrogant amin'ny force ananany dia tsy mahatandrina ny zavatra lazainy vavany. Kanefa ny zavatra tsy fantany dia izay ihany no kofehy mandavony ositra hampenjera azy. Jerenareo Jesosy manoloana ny fariseo. Tratrefatreva avy any, mitaritarika an'le vehivavy, lazaina fa hoe tratran'ny zanganjanga olo an-tanana. Tabataba, io ny tableau anankiray, dia ny tableau schéma anankiray eo amin'ilany eo lehilahy anankiray calme de calme, tsy rototra, nefa ny eo aloha dia olona romotra, mialatsiny amin'ny terme mihitsy, enragé, ary tena aviavy. Jesosy eo ampita calme ary manoratsoratra amin'ny tany. Be moa no manao description iny nosoratany teo, tsy important fa amiko piste de réflexion le Jesosy manoratra amin'ny tany zany hoe au lieu de me ruminer an'izy eo satria ianao koa mety hamoaka teny betsaka dia nievacueny any amin'le geste izy manoratsoratra fa sady ao anatin'izany mandeha ny réflexion. Mitraka avy eo izy fehezanteny anankiray monja frappe chirurgicale ohatra nany Davida koa dia à terre ny teo fanandrana amin'ny Jesosy. Izay zavatra zay no tiako zaraina amintsika hoe manoloana ireo zay mijoro ho fahavalo
ka matoky ny heriny dia manana aloha natao hoe observation, ny fananana recul, ny fahanginana, ary amin'ny aorinan'izay anao mahita ny fomba hamalina amin'ny teny tsotra nefa feno fahendrena fa ampy mampidaraboka azy. Tsy miditra ao anatin'le jeu d'engrenage œil pour œil, dent pour dent na coup pour coup, fa io le lazainy Jesosy hoe endre tahaka ny menarana, mora tahaka ny voromalala. Tsy mifanipaka ireo. Lay hainao mora iny mahatonga anao totra ny mora, totra ny malefaka, kanefa tu prends ton temps, ohatra n'ilay menarana miodina totra ny tsy taitra, kanefa rehefa avy eo le apparence zany ohatra ny zanak'ondry mora, kanefa ao anatin'iny no misy ny force. Zay foana le slogan vakitsika eto amin'ny bokin'ny Isaia hoe c'est dans le calme que se trouve ta force. Tsy ao anatin'ny fitratrevatrevana mihitsy no ahitanao ny rarina, fa ao anatin'ny filaminana no ahafahanao manambona ny hery rehetra ka ahafahanao miriposte na mamaly ampahendrena nefa feno dia feno. Samety ain'Andriamanitra na azy.